Akafalinina sy ampitiavana indray tompoko lasy tompoko vavy ny arahana aminao any tokantrano any amin'ity takarivan'ny alatsinainy 12 ny volana May taona 2024 ity tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika indray no tompoko lasy tompoko vavy asaina ampitiavana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany ao amin'ny tian'io ity sika dia manana ny vahiny docteur Noël Fanuelson Randriana Evjona efa président farany amin'ny conseil permanent des étudiants anetsika roa amin'ny fitopolo ny tenany efa solombavim-bahoaka voafito ao Mahajanga ihany koa sady groupe parlementaire président ny groupe parlementaire nandritra ny Hervel Rasalama sady mpampianatra ihany koa ny tenany izy zany no amin'ny tian'io ity no vahintsika atao anatin'ny fandarana iresaka mahakasika bebe kokoa ny etsika sy ny tolona nataon'ny mpianatra tamin'ny 13 May roa amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo akasany anao tompoko nanaiky ny sota tompoko de avy hatrany angamba dokotera tonga de idirantsika satria somary ataontsika hoe vitsy sisany mahafantatra lasa fankalazana tsotra raha zay ny azo ilazantsika anazy ny ataontsika hoe ny etsika ny roa amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo amin'izao fotoana izao etsiky ny mpianatra kanefa lasa etsika nasionaly le izy na nahoana ny akon'izay ho anareo ary isan'ny ataontsika hoe tolona tao anatin'izay misaotra ny seloha ato amin'ny MBC avitra nanasanay zany amin'izao fotoana zao iresaka momba n'io raharaha roa amin'ny fitopolo satria mahatsapa ihany izahay fa betsaka ireo tanora amin'izao fotoana zao zay tsy de malala firy mba tsy ilazany tsy malala mihitsy hoe inona moa zany zatra seo tany amin'ny taona roa amin'ny fitopolo zany ireo zay nafantapantara koa de misy no mametsiny ny aminy hoe ny etsika nataon'ny mpianatra tamin'ny taonany roa amin'ny fitopolony no nahatonga ny favoazana misy ny firenena mandraky tiany androany ka izay zany no ezahana ho resahana ny voalohany indrindra angamba dia tsara ihany no ahafantarantsika hoe ny taona 17 tsika na leo tena nahazo nomena ny maromarana kokoa ny faleovan-tena nisy moa reo ny tolona fa tamin'io no niarahana tamin'ireo tany maro erany Afrika ny nahazahoana zany faleovan-tena izany dia nanomboka teo ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany no Andriamatoa Philibert Ratsirana de efa nofanina tany a Frantsa ny fanina frantsay zany hitantana hitondra ny firenena teto Madagasikara ny zavatra nisy dia tafiditra tao anatin'ilay hoe sistema na rafi-pitondrana néo-colonialisme isika inona moa zany néo-colonialisme izany manana ny faleovan-tena isika en théorie zany raha baky teny angamba fa olona vanivenany avelany daholo no nitantana na zavatra nisy teto Madagasikara ary izay zavatra zay zany no nandeha nanomboka tamin'ny taona 1700 sy arivo anamarihana zany fotsiny de ny hoe tena teo akaiky ny filoham-pirenena dia nisy vazaha frantsay ohatra am'izany ny colonel Bokino izay lehibe chef d'état-major particulier amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena anisan'izany ihany koa ny atao hoe général Bijard izay filohan'ny chef de état-major zany des armées françaises en océan Indien de tao moa misy conseiller Castelborne sy ny sisa ary de zany tamin'ny zavatra rehetrarehetra ny nandeha teo amin'ny fitantana amin'ny pirenena de izao raha iresaka tsika zao ny fampianarana de tena ny rafi-pampianarana frantsay no nafindra teto Madagasikara izany de zay no narahana inona moa ny tiano resahana am'izay zao manomboka tany amin'ny CP1 zay moa ny taloha cours préparatoire première année zany hoe voalohany ka hatrany amin'ny université de amin'ny teny frantsay ny fampianarana amin'ny classe de 4e many amin'ny lycée zay vao mianatra teny malagasy ary de tafiditra ao anatin'ny atao hoe teny pirenena ivelany
langue étrangera mitovy amin'ny espagnol, ny allemand, ny teny malagasy. Zay zany tsaro fantatra ho atsika zay. Ny manarak'izay ihany ko dia raha resaka ny sekoly io any zany de tena sivana tanteraka, sivana. Ary de resahako aminareo ohatra raha 1000 miditra vao manomboka de 420 no afaka CEP. Eny taona teoriana zany. Ary amin'io 420 zany, zany hoe 24 pour 1000, 2,4%, dia ny 5 isanjato amin'io ihany no tafiditra am'le atao hoe lycée tamin'izany fotoana zany, cycle long. Ny sisa eo amin'ny 6 isanjato mahery eo dia mandeha any amin'ny CEG, collège d'enseignement général, na any amin'ny école privée. De mandeha io. Ka tamin'izany ny lycée manomboka amin'ny classe fahenina ka hatrany amin'ny classe terminale, makabaka zany. Fa ny cycle court, CEG zany dia eo amin'ny classe de 3e de manao ny BPC, de manao concours, miditra any amin'ny classe de seconde ihany ko any amin'ny lycée. Alovy an-tsaina nisan'ny olona be de be miditra amin'izany de mandeha ihany ny fianarana, de tonga ao amin'ny classe de première dia nisy moa ny baccalauréat première partie, de nova pré-bac taty aoriana, ary tsy mahazo miditra classe terminale ianao raha tsy manana an'io pré-bac io, vo afaka manao bac. Ny any amin'ny lycée de mandeha ho azy hatrany amin'ny farany, fa alovy an-tsaina ho an'ireo vahoaka nanao CEG na tany amin'ny privé zany fa de eo amin'ny BPC ny betsaka de mandeha miasa. Vitsy de vitsy no tafiakatra any amin'ny ambaratonga ambony. Dia izay zany no voalohany avelo kely ihany hoe ny administration zany dia ny frantsay ny tena mbola mitantana. Ny faharoa teny fampianarana, teny malagasy, fahatelo de olona voafantina, formation élitique, élitisme ho an'ny mpianatra, vitsy de vitsy no tonga eny Ankatso. Eo fotsiny de efa misy zahatra raisiko hoe raha ny marina ho anay zany teny Ankatso taona voalohany tao meditsina dia tsy de tokony nanaiky na ny hoetsiko, satria zay nanana tombony be teny amin'izany fianarana teny Ankatso zany. Ary nandritry ny fotoana 80 hatramin'ny 70 de misy hetsika tsindraindray foana niseho ny FAM indrindrindra moa na ny fikambanan'ny mpianatra tany amin'ny université ny manao hetsika tsindraindray. Ary raha ny tadidiko de ny taona 20 zareo nanomboka voalohany tamin'ny feonambe tao Antsirabe ny hoe aleo atao mifanagasiana de nitoy. Tao amin'ny fandehana raha-pirenena ihany koa ny taona 70, tsara ho lazaina ho aminareo fa raha namonjy fivoriana tany Cameroun tany Yaoundé ny folim-pirenena malagasy tamin'izay fotoana zay, Andriamatoa Fibela Tsiranana, dia tapaka lalan-drà fanondroano efa voa izy ndray mandeha ary de nievakena tany Frantsa tany amin'ny hôpital la Salpêtrière, naharitsely izy ny tany. Ary ny teto Madagasikara zany de efa mifanakorotana tao ireo zay hoe iza nitondra, iza ny tsy hitondra, iza nitondra sy ny sisa sy ny sisa. De tsy mampanina angamba hoe ny teny alohany tamin'izany Andriamatoa Rabe Mananjara Jacques sy Andriamatoa André Sampa moa dia nogadraina rehefa tany Sainte Marie tamin'izay fotoana zay. De samy nihetsiketsika tao zany. Tamin'izay fotoana zay koa rehefa tafavena Andriamatoa Filibera Tsiranana de nilaza fa hoe misy firenena hafa te hanongana eto, de ny Amerikanina zany. De zay nandravana ny fanaraha-maso ny zanabolana tao imeritsy atosika. Tonga ny avril 71 tany Atsimo iny dia efa nisy fihetsiketsehana.
ary tonga ny atao hoe volana janvier 72 a teo ny tena nanomboka boka ny korotana tao amin'ny fampianarana ho dokotera tao be felatanana ary io de le hoe mila sekoly tokana miraisana ho an'ny malagasy rehetra izany. Ny tao zany vory zareo a problema tena hoe materiel zany netomboana de niakatra tamin'ilay teny Akatso de nanaiky zay eny ara fandao hiaraka de niara mivory tamin'ny fahenina de nanao an'ireny hetsika am'izay zany a tamin'ny izany fotoana zany anamboarana ny fampianarana ny fanagasiana averimberina ihany io sy ny problema sasany. Eto zany de fa tiako apetraka sahady ho anareo zanaka ho anareo zandry fa ny mpianatra tam'izany fotoana zany de tsy nieritreritra mihitsy hanonga-panjakana fa misy problema izay natrena de hoe tokony amboarina io zavatra io. Ary eto de mampatsiahy any ray mandeha ny 15 mai nitarika ny délégation mpianatra 12 avy ao Analalava aketo Antananarivo Alatsinainy alina de fa napetraka tamin'izany fotoana zany fa tsisy mahazo miala ao Analalava raha tsy tonga daholo ny namana avy any Nosilava. Tao moa de nahazo raha teo inona tamin'ny général Gilles Andriamazo gouverneur miaramila tamin'izany fotoana zany hoe miala tsiny aminareo fa miakara ty fa raha tsy tonga aty ianareo androany alina de tsy fantatra zay iseho eto Antananarivo potika ny tanàna de andraso arô resaka amin'ny namako le 12 sasany zany de hoe andao ary mahazo miakatra de nandeha moa ny alina iny a ny Ampitsomaraina ny verina tsy tany Analalava intsony fa tao Antsoy vao nidina andreo planina de niteny moa ny vehivavy zay membre ny comité de grève hoe fa nitenenina hoe tsisy mahazo makaniky naninona ianao no nitarika an'le olona reo miala tsiny nanazava ka le izy ho zaratra tsy maintsy nandeha satria ny raharam-pirenena de tam'izay no nandrenesako voalohany raha tsy nandeha tany zany anareo tamin'iny ala iny efa nionga ny fitondrana io de avy rano totra hoe miala tsiny tompoko tsy hanonga-panjakana no nipetrahanay fa misy ny problema izay nikena ho atrena fa tsy hanongana mihitsy ny filoham-pirenena. Gaga ny alakamisy teo orina eo pikiabarina teo placen'ny 13 mai io todika ohatran'izao de misy hoe général Ramanatso, généraly Andriamazo, Ramarolahy, colonel raiso ny fitondrana. Aty orina vao malala hoe kay nisy virina tao amin'io glacier nanao hoe aleo ongana ny filotsaranana fa aloha mena miaramila aloha ny fitondrana. Zany hoe nisy tsy fifanarahana ihany tamin'ny za aloha zany tsy natsona président conseil permanent tsy natsona satria fantatra zao reo ny positionko zany tamin'izany fotoana zany fa tsy natsona ka ahoana moa no ataonao nisy inona ny anaran'le ny sorabe ireny petraka eo hoe zao raiso ny fitondrana de ikabara ry vany ianao tsy izy eo tsy niarahanay nanao io manahirana ihany amin'ny fandeha ny tandara de niakatra teny Andohalo moa de iny ny zavatra nisy nanala zany ny flo an'ny repoblika tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Philibert Tsiranana. Eo zany no atao hoe tapany voalohany tamin'iny 72 iny. Tiako apetraka ihany koa de zao ny hetsika 72 tompoko tsy hetsika ho an'ny gasy ihany. Nanomboka izy io tany amin'ny 68 tany États-Unis tany Californie Berkeley Université de niampita tao Afrika Dakar sy ny namany ny taona 20 tonga tao Frantsa ahitsika tsara ny zavatra nisy tao ary de niampita taty 72. Ena moa no tiako resahana am'izay izahay
manao ny tolona de madio hoe resaka tolona ho an'ny mpianatra kay any ny mpanao politika efa manao ny asany tsy kelikely tao zay no natonga ny zavatra niseho iny. Eo zany ny atao hoe tapany voalohany a natonga an'ireny hetsika ireny dia betsaka momba na tiana olazaina. Fa ny zavatra sa misy teniseho apetraka Raika amby 20 taona ty aoriana isika. raika amby 20 raona ty otriny tsika Zao ve ny zavantranga tianareo sy eritreretinareo? zay indrindra no idirako zao hoe Ny sabotsy teo mantsy nisy ny fametrahana fezam-boninkazo tsara no fantatra tany hatrany. tenako dia raika amby 20 taona teoriana ahoana ny fandehany ary eo le misy resaka hoe mpianatra natonga nahapotika ny firenena. Nandray ny fahefana General Ramanantsoa ataovy tetezamita any hatramin'ny taona 570 sy 900 ry zareo zany. Fa teo zany nisy an'ity le hoe révolution socialiste malagasy ty dia ireo zany nitondra mazava be fa tsy zahay mpianatra mihitsy nitondra firenena. Kazavo zay resaky zay fa nisy an'ireo olona reo zany nipetraka teo amin'ny fitondrana nanao zay neverany zareo natao ary tiako mametraka ny hoe za nahita fa izy rehetra fa tsy izy rehetra moa fa ny akamaroan'izy ireo tsy resy lahatra tamin'le hetsika roa fitopolo ary tsy magaga raha oka tsy tafavoaka miresaka fampianarana fotsiny ahako ahoana moa ny eritreretanao hoe avy hatrany dia fanagasiana ny teny fampianarana manomboka any amin'ny CP1 ka hatrany akatso kanefa reo olona mpampianatra reo olona ny formena ny fanana tamin'ny teny frantsay dôly hatrany amin'ny instituteur tsy tafavoaka mihitsy ireo ny asena mpianatra ny teny malagasy ary tsy nahagaga raha ohatra ka nisy sekoly zay nahita tsy mety hoe ary tsy mampanina ny teny hoe indrindrindrina ny sekoly katolika de nisy sekoly privé dia niverina nampianatra amin'ny teny frantsay ary de niparitaka nivoaka eran'ny Madagasikara tamin'ireny ny hoe école d'expression française satria tsy tafavoaka lay malgasisation ary zay le lazaiko hoe tena fanainina tsy tafavoaka mihitsy ve samy aratsiny hoe tsy fahaizana mihitsy tsy faharesen-dahatra zany amin'ilay fitantanana. Zavatra anankiray ngeza be ihany koa momba ny accord de coopération moa zany iny eo ny resaka hoe momba ny fampianarana miala frantsay satria saika izy no namatsy vola indrindra ny université zay tadiova ny anaran'ny université tsika tamin'izany fotoana zany dia université Charles de Gaulle ary hoe c'était pour le rayonnement de la culture française dans l'océan Indien. Zay zany université nisy teto amitsika ary dia rehefa nandeha koa misy zavatra ray ngeza be hoy tiako apetraka de ity momba ny accord de coopération en matière monétaire vola tonga tany ny volana mai 1973 ny atevitra momba ny ahoana ny vola ny filohan'ny délégation malagasy tamin'izany fotoana zany tsy teny anarany nanao hoe miala am'izao ny frantsika de tsy nanaiky ny betsaka tao hoe aleo aloha ho jerena aleo mandeha tsy kelikely de niteny ny filohan'ny délégation aleo iantso ny chef-gova lehibe ny fitondràna zany General Ramanantsoa ty Madagasikara de tonga ny afatra napetra ny avy any de hoe fa niresaka tamin'ny chef-gova fa de mialitsika am'izao ny franc fa anangana ny ariary
betsaka menimeny natao tamin'izany a indrindraindrindra moa ny ministra ny vola tamin'izany fotoan'izany ary efa maty voaingana moa i Valéry Giscard d'Estaing izay ministra ny vola frantsay nametraka mihitsy tamin'izany fotoan'izany hoe atao manokana momba ny fitantanana ny vola eto Madagasikara fa tsy nanaiky mihitsy ny lehibe ny délégation malagasy tamin'izany fotoan'izany de niala. Inona daholo le mety ho tombontsoany raha hoe nijanona tamin'izay? Raha nijanontsika dia mbola ny frantsay niatoka aloha ny volantsika ary ireo atao CFA franc CFA mbola misy mandrakitiny androany any Sénégal, any Abidjan, Atsy Cameroun tosoa de ao anatin'ny atao CFA ary dia ny vidin'entana tsy mba avy hatrany de niakatra be. Zay ko aminao fotsiny a tany amin'ny taona 2017 ny vidy tômôbila voalohany mpianatra 27 500 francs ny vidianako tômôbila de namidy koa de ny 76 a vidy tômôbila hafa de fa 450 000 francs vidin'le tômôbila sy ariary fa francs zany a ny fiazakazahany fiakaran'ny vidiky entana ohatra frena bus 10 francs ny vidin'ny ino moa to lasantsy 30 francs litre ny vary 30 francs kilo sy sisa fa no io ny lana tamin'izao ny franc io tena potika ny économie. Ka tsisa ny antony natonga ny fangatana fahaleovantena ihany ve izy io dingana iray makany amin'ilay ataontsika tena fahaleovantena marina sa hoe inona ny tena mety ho marina io fa zao fotsiny ohatran'le fanagasiana teo a tsy tokony niazakazahana. Ny frantsay nge nanao hoe aleo lefa tsy kelikely e zany hoe diso hevitra ihany zany tsika tena diso tate fahaleovantena ny 700 sa tsy diso tsika fa misy ny atao hoe tokony fanarahana aloha sy fiarahana amin'ilay mpanjanaka fa ianao ve tampoka avy tany de tapahana zay nge nanjoany Guinée ny Sékou Touré izy rery zany ny fireny taty Afrika nana hoe avy hatrany hatramin'ny prise amin'ny courant nalain'ny frantsay ny etony nody potika le firenena tompoko ary zay ny mbola navoko tamin'ny 72 iny hoe zatra nataotsika dia tsy tavavoaka potika le firenena. Nanenina zany nareo nanao an'ilay tolona mazava angamba teo asa raha tsy azo hoe izany resaka mboany vola zany tsy niresaka an'izany zay teny amin'ny mpianatra satria marina miloatra fa tsy bofenay zany tamin'izany fotoan'izany aloha fa ny mpianatra tsy nangataka mihitsy hoe mela am'izao ny franc fa veriko ihany hoe inona moa nangatahan'ny mpianatra malgasisation démocratisation fitantanan'ny gasy zay fa tsy nisy resaka an'io hoe miala amin'ny jaune franc io ny ndresaka an'izany tamiko moa dia tsoroko eto tompoko lahy raha kotovora sakabona ministra mivola zay tena mpinamana mihitsy zay mirala mianaka ary niaraka député zay tadeo arina mbola misy rola zao ny fantatro velona am'izao fotoan'izao nanao an'izany accord de coopération zany tsy maninona tononona ny anarany Anjeva Raymond sy Alsona Rarinarivonirina zay samy agrégé ny amin'ny droit ao mpampianatra mbola velona any am'izao fotoan'izao fa tokony antanina io zavatra io zany ny resaka arabolo tena potika atsika ny faharoa avy hatrany de natao nationalisation ny raisin'ny fitondram-panjakana ny roso marseillaise Coroa ny sisy ohatra société industrielle commerciale de l'émir ny raisina ary eo lay problema ngeza be de ity ny mpitondra tamin'izany fotoan'izany araky ny teneniko teo sady tsy niomana ny tsy voaomana ny akabiazany ary olona napetraky tantanan'ireo zavatra nationalisena ireo tsy nomana ny am'izany
ohatra fotsiny a hoe hitondra ny société marchaise de Madagascar tokony olona mianatra asa momba ny fitantanana ve, momba ny économie ve sy ny sisa, instituteur no apetraka. Aiza moa ny aizana zany? Tsy mahay. De nytotongana faran-drava ireo société rehetra reo satria olona tsy tokony mipetraka tony nametrahana azy. Faharoa, ny fitantanana izany tompoko. Misy am'izao fotoan'izao eto Madagasikara ny atao hoe ENAM, École nationale d'administration de Madagascar, lainanavy misy ny hoe ENA. Fa tamin'izany moa tsisy fa misy administrateur civil tamin'izany fanasorona. De nisoloina lehibe ny fivondronana. Zay tsy mianatra momba ny fitantanana mihitsy tompoko. Fa de zay ny fanapahana mba hametrahana andreo kamarady. Zay le izy ary de nanao zay sitrapony nataon'ireo olona reo a tsy manana notion d'administration mihitsy. De iny e. Inona ny vokany? Teo-aoriana zany iny. Potika ny atao hoe abattoir industriel. Iny amin'ny lalana iny. Any amin'ny digue iny. Potika ny abattoir industriel any Majunga. Rava. Potika ny siramay ara Madagasikara, Namake, Brickaville, sy Morondava, sy ny sisa. Potika ny fanaovana voatabia tao Ambatobony. Potika daholo zany e. Sotema. Satria tsy olona tsy mahay ny nametrahana azy, potika. Député tamin'izany fotoan'izany momba ny resaka sotema ny Majunga io, natahotra satria olona be dia be mihitsy mivelomin'izy io hoe tena hisy hitsotra eto. Saotra an'Andriamanitra moa fa ohatra mba calme le olona satria be dia be ny velona tamin'ny sotema io tao Majunga ohatra. Zany zavatra rehetra vokatry ny atao hoe mialatsiny lay olona nipetraka nitondra tsy nianatra momba an'izany fa de nandeha tsikelikely ny fahapotehan'ireo zavatra rehetra ireo. Ary de nitoy. Ary ny zavatra nisy tsy haiko moa iza moa zao mba azo lazaina hoe mba mpitondra mba netinety teto amin'ity fireneny ity. Fa de problema foana isaky ny mpitondra mifandimby ary mipotika ny firenena. Zay zany ny zavatra iainantsika misy tamin'izany sy am'izao fotoana izao. Raha sitrako docteur, mialatsiny somary iverina kely am'le resaka fanagasiana angambany. Satria zay ny tena hoe foto-kevitra nijoroan'ilay hetsika, le mpianatra, le hetsika ny 270. Fanagasiana ny resaka hoe avy any amin'ny ambara tonga ambany mihitsy, mpanapa tonga any ambony hatramin'izao fotoana izao ka hatramin'izay moa zany nataontsika hoe taratasy-mpanjakana sy ny fangatana maro samihafa amin'ny teny frantsay avokoa. Anahoana ny mety hoe antony natonga nareo nandrisika am'izay hoe ho tapahana tampoka ihany koa araka le resaka teo le akôry teo tsy tokony ve hoe atomboka tsikelikely amina resaka hoe fifandraisana ihany koa le izy inona ny mety hoe eritreritra reo ny ahafahana mampivelatra tsikelikely an'izay fanagasiana zay mbola tsy tazana ihany koa hatramin'ny androany aloha. Zay mihitsy l'izy. Inona moa misy atsika am'izao fotoana zao? Sady tsy mahay teny gasy, tsy mahay teny frantsay. Safutra sadasada. Ary zay le niteneniko teo no hoe tsy nangataka hoe avy hatrany de gasio. Fa alefaso tsikelikely manomboka any amin'ny ambaratonga voalohany, ambaratonga faharoa any amin'ny université ny fanagasiana. Ary indrindra mila hofanina formena reo mpampianatra. Satria reo mpampianatra hoe averiko ihany ny hoe teny frantsay daholo na nofanana andreo ho forcenao ve hatrany de anao teny gasy. Zay nge lalan'zaiko teo hoe ohatrany tsy resy lahatra zany lay tondra tamin'izany fotoana zany fa de natao mihitsy le zavatra fanarahana tamin'ny frantsay ve zay hoe avy hatrany de agasio fa ho leo reo gasy reo. Zay ny zavatra nisy tsy hainao le teny gasy, tsy hainao hoe teny frantsay koa netsinay. De zay ny zavatra nisy io problema na fanagasiana. Inona am'izao fotoana zao moa na de ohatra raha hoe fanamboarana ny teny gasy
tena ofisiely tsy natao fa io teny gasy efa ofisialy hatramin'izay io no ampiasaitsika amin'izao fotoana izao. Tokony amboarina io satria manan-karenitsika raha ny voambolana era Madagasikara. Tsisy manao fa de io any no mbo amboarina eo. Zay tsy hay de ny teny frantsay no avy hatrany de gasigasiana eo. Zany any tokony ezahana ampianarina amin'izao fotoana izao. Mety tonga amin'izay ve tsika dokotera satria Tokony aloha e, zany ino? raha zao zava-mitranga zao Zao mety zava-mitranga zao mety fotsiny sy misaly. fihetsika sy tantara fotsiny sy ny roa amby fitopolo sisany. Fihetsika sisa sy tantara satria zao ny zavatra misy. Fa za kosa mino sy manantena fa be de be amin'ireo tanora gasy ireo zany a no tena manana an'ilay inona moa zany anao am-pony mamalagasy azy fa mbola voafetra ihany e, voafe. Ary zay tamin'ny heritaona misy olana kely teo amin'ny kabary zay natao namana Ravery Costa moa de nilaza ny hoe mampalahelo ihany ange mahazo anao mpianatra amin'izao fotoana izao hoe raha mihetsika nareo de ino fitadiavana boso trano. Zany ve ny fipetraka na raha-pirenena mazava loatra tsesitra mpianatra. Nefa zay ny zavatra misy. Fa ny tena votoatin'ny tokony edina ohatran'izay marikazisana zay de any ambadiky manareza hoy fitenenana. Fa mino a tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany tsika amin'ny fotoana satria izahay dia asa rofina moa no mbola ametran'Andriamanitra eto de tsy maintsy mbola manazava manametraka ihany ny hoe tsika gasy ange manana tsika vao maty zay zany ny resaka misy olona avy any Afrika de mazava mihitsy ny resaka hoe Madagasikara no nahadika amin'ny teny razany teny pirenena malagasy ny baiboly aty Afrika taorian'ny Etopia. Etopia zany de Madagasikara. Zara ngeza be nge zany. Ary na nen'ny baiboly protestanta na ny baiboly katolika soran'Andriamanitra voadika amin'ny teny gasy. De misy ary efa misy manaranaraka teny paritra zany. Zany zao zatra ngeza be. Ary raha io baiboly io no trandrahana. Tadio nge fa nampianarana teny anglisy voalohany teto Madagasikara e. Tamin'ny andro radama regny. De io baiboly io e. Io baiboly io no nahaizana teny anglisy. Ary ny raiky moa zay mpitandrina tamin'izany fotoan'izany moa lehibe nireo mpitandrina amin'ny teny anglisy. De mahay miteny anglisy tsara mihitsy miaraka amin'ireo anona be dehibe. Mahay miteny malagasy, mafy tsara ny teny malagasy ka izay ny zara tokony ho jerena. Ary zay le hoe tokony asena rafitra zany anamboarana zay zavatra zay. Raha mahakasika ny ataontsika foto-kevitra nijoroana tamin'izay roa amby fitopolo zay ihany koa tiako hisarihana kely ny sain'ny mpanara-baovao nisy ny atao hoe fiandrianam-pirenena docteur Ranoely. Manahoana ny fahitanao an'izay amin'izao fotoana izao? Inona ny antony nahatonga an'izay foto-kevitra zay tamin'ny roa amby fitopolo ihany koa? Tamin'ny roa amby fitopolo aloha dia azo tsorina ny lesaky. Nanan-karena ihany ny gasy. Vokatry ny fitantanan'ny anina frantsay ve? Sa ahoana? De amin'ny lafiny indray azo ekena ihany zay. Kanefa araka ny teniko teo no hoe ny tantaran'ity firenena malagasy ty 1900 ny mena lamba 1917 ny VVS 47 MDRM Rahalahy Mongo 72 reny de tsy manaiky limbenana ty gasy ty. Fa tena hoe mitrotra foana ka izay zavatra zay zany na tiana na tsy tiana tsy maintsy mbola iverina ihany ao am-pony malagasy ny zavatra rehetrarehetra zay miseho fa tsy hoe inona ny tiako tenenina hoe mbola ananteny ny avy any ivelany anantena tsy ho tafavoky raha zay foana ny mbola andrasana. Ary mahatsiaro eto ny tenin'ilay économiste malagasy ray fe Hugo Johnson zay ny teny fa hoe raha izao ny seho sy mbola mitohy
ny afaka enimpolo taona antsika vao hitovy amin'ny roa anda vao hitovy amin'ny roa anda ary ekônomika mba ilazana zany mba tena tsy tafavoaka tsika ka tsy maintsy a tokony tany amin'ny taona enimpolo roa amby fitopolo a ty Madagasikara ty tsy maintsy ekena koa zay de anisan'ny firenena azo atao hoe sangana taty Afrika ny intellectuel gasy mahay ary na any Paris raha tamin'izany fotoana zany ireo mpianatra malagasy tany de tena sangana e nahay am'izao moa misy ihany fa efa somary mena ihany koa zany zavatra zany zany zavatra misy fa tsy very ina reny azo lazana azy hoe mbola manantena mbola isy zahatra tsaratsara fa tsy zao akory no efa rany ty fireneny ty tsika nge manantsaina tsika malagasy manantsaina ary ekeny zao tontolo zao io fananatsika saina io fa de ho hita moa no fandihany tsy nisy fieritreretana ve dokotera ny makasika nataontsika hoe relève na ny hoe mpisolo ho anareo satria hitatsika nietsika zany raha ny tantaran'i Madagasikara teo amin'ny roa amby fitopolo nataontsika hoe naneo an'izay tena fitiavan-tanindrazana faran'izay raha zay ny afaka ilazantsika anazy sy ny aseho anareo hodify toy ny tantara rehetra ve zany izy io afaka fotoana fo raha hoe indreto ary fa tapitra ny ataontsika hoe akangasisana namborana avy aminareo ny tolona nietsika de ho rava toy ny tantara sa hoe nisy ihany ny relève aty ambadika afahana mametraka an'le zaza malagasy ihany koa satria ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana zay foana moa zany ny voizina amin'ny tolona tahaka ireny hatramin'izao anefa ny aloha zany de ianareo rery ny tonga manatitra fehezam-boninkazo ery amin'ny 13 mai tsisy na ny tanora raha tsy de mahafantatra firy an'ilay tantara ntsony ny atao hoe relève dia efa misy mihitsy no miaraka aminay miara-mivory na de farafaratsiny ary hoe alala ny fandehany tantara fotsiny de misy fa ny ary mbola anoy ary zahay moa mandra-pa de tsy maintsy mbola anoy fa ny tena problema de ty zao a amitsika miresaka zao zany na inona tena ny problema ny tanora intellectuel gasy na mpianatra sy mianatra zany a de ty ny zahatra hoaniny zay ny tena olana ary na ny mianatra ary izy a to hoe miaratsiny hoe tsy zarazara ny fianarany fa de mitady ny zahatra hoanina aloha isan'andro zay ny tena voalohany indrindra ka raha iresaka tsika momba ny ireo tolom-panafahana ohatra tsy de ny 72 ihany nge fa raha manontany ianao zao hoe tamin'ny 1947 zany ohatra teny Akatso mba misy malala ny toerana ny tifirana ny letina Randriamaromanana Albert ve tsisy malala angamba zany a tokony ampahafantarana mihitsy hoe iza zany olona zany a sy ny sisa 47 zany zao no mbola misy fankalazana isa-taona ofisialy bon nisy fotoana moa ny fitondra nanao hoe de akamana amio 47 daholo zay tolom-panafahana de nampidirina taony 72 de ohatrany tsy nanaiky ihany izahay nanao tsangam-bato zay napetraka tao amin'ny devant ny hôtel de ville io tsy hitany nanjavonana iranaka azy ny lalana manoloana ny Tobratsimandrava iny de lalana Modeste Randrianasoa zay napetraka tamin'ny 72 ny ekeny ny fitondrana tamin'izany fotoana izany Modeste Randrianasoa moa lay tovolahy maty voalohany tamin'ny hetsika 70 tany Ambalavao tany amin'ny sekoly efitsikema tao Ambalavao zany io no maty voalohany de io namena ny anarana tamin'ny herintaona zay nitady de hoe ametraka tamin'ity koa mbola naiky ametraka tsy tafapetraka fa de tsy maintsy ho tafapetraka ireny zay ny amin'ny zava-misy ka raha miresaka relève za moa manana boky ao ngezabe ohatran'iny ny Arahajarizafy efa napetrako any amin'ny département histoire lay boky
Ary mino fa mba ezahana ho aparitaka angamba reo boky reo. Dokotera teo somary miresaka ataontsika hoe tsy hinanana finiavana na hoe eritreritra amin'izay resaka fanonganam-panjakana zay tamin'ny 2017 nefa nisy ihany ny voatantaranao teo mahakasika ny hoe meo ny fitondrana. Tsy endrika anankiray ve tsy manenjika anareo ve ny eritreritra reo hoe lasa nanomboka teo amin'izay nitarika an'ilay fanonganam-panjakana saika lasa ataontsika isaky ny 10 taona aty aoriana ary lasa ohatry ny hoe fahazarana iainana amin'izao fotoana izao zao ihany koa mba fa mamofopofina na ataontsika hoe crise sociale amin'izao fotoana izao politika ny hoe nanenjika ve ny eritreritra tamin'iny fotoana reny alo ngamba tsy de nanenjika loatra fa nanenjika ihany no hoe tena nijapin'ny olona ilay tolon'ny mpianatra nijapiny ilay problema amin'ny mpianatra ary natsofoka ny resaka ara-politika de io mazava ngely izy hoe mpianatra zany raha ohatra anay tsy de mbola manana an'izay toetsaina zay tamin'izany fotoana zany ary tsy manana an'ilay atao hoe fianarana momba n'izany tao fa de nientiny hafanampo fotsiny hoe misy problema tokony amboarina reo zavatra reo dia reo zay nandray ny fahefana etsan-daniny reto mpanao politika etsakilany de samy nanao zay tiany natao tao. Ny général Ramanantsoa moa tamin'izany fotoana zany nanao hoe ajanona aloha ny politika gouvernementana teknisiana ny atsanga koa izy général Ramanantsoa resaka natao zany fa ny mpanao politika tompoko de niasa foana izy ary dehibe no zavatra zay atao hoe mialatsiny raha teny ny sombandry zareo ary tsy ny saina lavitra akory ny hoe ahoana ny fipetraky ty fialana amin'ny jaune franc ahoana ny resaka nyty fanagasiana avy hatrany de gaboraraka fotsiny ahoana ny resaka nyreto nationalisation reto société be dehibe zay namelona ny gasy namena ny olona tsy mahay an'izany ny fitantana sy ny sisa ary zay no mahatonga ny sasany nanao hoe tsy aleo ve niaraka tamin'ny frantsay ihany satria mba netinety ny fiainany nataony tao Peflo nataony tany amin'ny cité zany 67 hectares nataony lalana nataony bâtiment administratif rehetra nataony cité be dehibe nataony frantsay reo zavatra reo ny frantsay niantoka ny vola tao amin'ny université indrindrandrindra lycée de hoe naninona raha nijanona samy safidy azo koa natao hoe manina aritsika raha izany nanoatra mahoeta tsy niala tamin'ny vatany de nijanona tao amin'ny frantsay de za zao mametona am'seh hoe ho nanaiky zany ve ny gasy tsy nanaiky an'izany mihitsy ny toetsainaka sanatria fa zao misy le mpanararoatra nanaraka ny zavatra niseho tamin'ny mahotsetonina zay nge ny tao amin'ny frantsy fa nanao référendum ry zareo tao de hoe tsy izy tamin'izany ny firenena frantsay de zay no natafavoaka azy tsy nanaraka n'lay foto-kevitra maoista nge zavatra tsy tafavoaka fanapotehana ny lay firenena izany zavatra izany ary zany zavatra ekena zany nezana nampidirina potika ny firenena. Rarotika aloha izay dokotera amin'ny resaka fanaovana politika zay manaona ny fahitanao an'izay amin'izao fotoana izao hatramin'izay ka hatramin'ny androantsika amin'ny resaka ity ny fomba fanaovana politika sy ny fampiarana le izy eto Madagasikara. Fanaovana politika eto Madagasikara ny zavana misy na tiana na tsy tiana araka ny teniko tao hoe sahirana ihany le mpitondra satria mimantra le gasy ary dia ny zava-nisy zany ny ainana nanomboka tamin'ny 72 araka ny tenin'izay teo dia firy moa no tena fifandimpiasa fanara-dalàna fa saiky misy hetsika fanonganana foana
ny zay mpitondra misy eo zany zay ny zavatra misy ary asa mahantra be le gasy mora entana am'zany sady lay mpanao politika gasy mihitsy tsy manana zavatra ho tenenina koa de mahatonga zany an'izay zavatra zay mandeha ny fifidianana mandà voalohany aloha eo any mandeha tsara fa miditra am'vao mandà faharoatsika eo am'izay ny hetsika rehetrarehetra eran'ny tanàna anonganana lay fitondrana misy eo de ny vokany problema nge de zao avitra lay olona apetraka amin'ny fitondrana zany ataovy hoe ny ministra indrindraindrindra sindritra de efa malala hoe raha be indrindra ny ijanona hoe tenim-bolana fito volana fa de atao zay aminona am'y posy satria tsy manan-tena itsony tsisy zahatra hotoizana zany hitantana an'ilay firenena fa de ny fameno-poso no betsaka ary zay ny tena mampalely koa ny amin'ny lafiny anankiray no hoe mbola zany ve ny toetsaitsika am'izao miresaka zao sa ahoana sa kosa mba efa misy olona tonga saina ny hoe ahoana ny itondrana an'ity firenena ity fa manan-karena mihitsika ary zay no lazay zao tontolo zao ao anatin'ny dimy manan-karena indriny ty Madagasikara ty ary tsy resaka afa-tsy reto ilizay parsangy de io aloha ny problema mipetraka eo misaotra an'Andriamanitra aloha mbola tsy regle izy io fa raha regle na averin'ny frantsay ngamba de efa nangalariny sasany ho azy ihany fotsiny satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa de aleo aloha ilamina tanàna efa somary mandroso ihany ny fotoanatsika docteur Noely Fanuelson Randriana Evijaona ndeha angamba isika androso am'resaka am'izao fotoana zao tsy mahatsiaro manana anjara biriky ary ve zany totsy hoe nihetsiky ny tolona roa amby fitopolo manoloana an'izao fiainana iainany vahoaka malagasy sy ny Madagasikara am'izao fotoana zao fa tsy hijanona ho papan'ny lakilosy nihetsika zay nitakinareo fotsiny satria lasa miaina ao anatiny ataontsika hoe hirifiry foana ny malagasy hatram'izay ka hatram'izao aiza le tena hoe anjara birikinareo akoatra ny fampanenona lakilosy tsy mahatsapa ve nareo tokony hitondra an'izay anjara biriky amin'ny fiainam-pirenena zay eny tompoko tena mahatsapa mihitsy hoe misandra be dehibe tokony amboarina tokony ho arenina mahatsapa tokoa ny hoe de anao inona moa ny ao anatrehany fandehany zao zavatra izao satria zao nge ny tena olany ho ana fijeriko manokana de izao misy ny lalàna apetraka iza manaraka an'iny lalàna iny ary zay ny tena olana ny lalàna zay mipetraka toetrarahan'ny mpanao politika fa de hoe mitady hoe zao ndray atao zay ndray atao hoe ka ho azany ninona lalàna apetraka ao io metraka teteza mita veno de metraka lalàna vaovao hoe iza nanaraka an'izay iza fa raha tsy lay olona reo olona mpanao politika mihitsy no resy lahatra hoe tsy mety ange zao zahatra iainantsika zao fa tokony ho anana fomba fijery sy fomba fanao vaovao hoe mba ialana am'izao fantrana misy ao amin'ny firenena zao de tsisy raha io nge nanao lalàna hoe alatsaka n'Andriamanitra avy any an-danitra ianao fa tsy te hanaraka le mpanao politika gasy tsisy dikany io tsy misy dikany io nanovanova iny tsika nanova iny na andeha zao tokoa araka ny teninao tao hoe anao tetezanita fe sa ataova ny fifidianany sa ahoany amiko zany ampivazavatra inona moa raha anao tetezamita tsy he nanao foany de nakaiza ataova ny fifidianana nana ihany mana ihany menimena ny olona inona le mampananao docteur aza tamin'ny androny zafy mba nisy fifidianana madio teo sa ono zay ihany angamba nisy le resaka teo hoe le doublon sy ny namana angiza mora ny anaovana an'izany mora ny anaovana an'izany ary ny olona misy menomenona fotsiny efa tsy ho aiza moa
ho aiza moa fa zao fotsiny asa any amin'ny raha ohatra mbola tsy haiko zany raha ohatra ka mbola tafapetraka eo zao fitondrany zao mino mariny ianao fa gasy tsy anaiky mihitsy. Inona zany sosokevitra fa atsika miala an'izay ka eo ne lay sosokevitra no hoe na le resaka doublon na le resaka hoe fiverenan'izao fitondrana zao eo amin'ny fitondrana ihany koa. Amiko zany a ny hoe inona ny tokony atao dia mametraka zavatra mazava aloha hoe tena mazava iombonana ary tsisy inona reny tena arrière pensée hoe hietsika am'ty a mba azo fitondrana azo sesa fa tena metraka kosa ny hoe aiza ny tena ampandrosoana ny firenena ary io zany maresaka fotsiny ohatra mandreo Ilze Parsa reo ingy 2 milliards de dollars ny volao raha ohatra ifampiresaka frantsay moa nanao hoe rovina indray ny fampiresaka raha io ny fampiresahana apetraka tsara ny fitantanana an'io tsy hoe raha pitsa afaka pitsana etsika tafavoky raha ny problema an'izao fireneny zao tafavoky tsika fa ny hoe alay mpanao politika gasy fa tena resy lahatra mihitsy aminao hoe arena nge reo e ny arena ny anaty ranomasina ny arena atao anatin'ny kibon'ny tany manany tsika fa de zay hoe mbola tsy resy lahatra ve le mpanao politika gasy fa de aleo andeha am'izao ka any zany ny tiako amiatrahana ny hoe aleo andeha foana fandehan'ny raharaham-pirenena fa asivy kosa rafitra anankiray tena amiatrahany ny resaka mahatsiaro eto tany Guinée nisy ny atao hoe roi Benjamin de nisy problema tamin'ireo mpanao politika inona nataony tam'izany nampidiriny tany an-trano maizina mpanao politika rehetra tany aminy de zao ny teny nareo tsy mivoaka raha tsy misy fanarahana ampandrosoana ny firenena zay no natao tam'izany fotoana zany tany amin'ny taona 20 tany ho any zany bon aiza ho aiza moa ny firenena any am'izao fotoana zao mba eo ihany de jereo ange reto firenena zay mitovitovy tamintsika taoriantsika raha ny sasany ohatra ny Vietnam ohatra ny ato Cameroun ry Dakar Sénégal reo aiza misy an'ireo firenena reo tsika aiza raha manisa ho isa roa telo de avy any amin'ny farany de Comore ve de aresetsika le rehetra tsisy inona fa tsy akondro mangazo fa ohatra ny azy zao atao hoe adalàna mihitsy ireo Comoriana zany lasa nitsindrany Mayotte de tsy mety manaiky iverena ny fitondrana Comoriana rehefa Comoriana vao Comore reo ny atsasaka ny mponina ny Mayotte Comoriana tsy mety mandray asa zay hotoin'io aloha dia satria mba mitombo niaraka ren'le Comoriana satria lasa ny be de be za tsy mitoy hoe zany ny ataovy akory fa misy zavatra ohatran'izany ny Comore moa zao ny président ny Union africaine fa de maninona no tafavoaka izy makany sany Rwanda tonga teto Paul Kagame mitreritreto izy teniny mitady io zao teniny zao raha zao ny ataonareo eto Madagasikara tsy ho tafavoaka mihitsy ianareo tenin'ny Paul Kagame filohan'ny Rwanda zany misy antony ary misy dikany zay teny zay miandrotsika efa somary lasa ihany nafahana resadresaka an'izay fa hoetiko sady amitinana ny resadresaka ny arahantsika teto angamany fantaniana ray hoe manahoana ny fahitanao ny demokrasia raha oharina tamin'ny 2/70 sy ny am'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ny zavatra nisy aloha raha ny tamin'ny 2/70 de tsy nisy ny demokrasia fa de samy nandena nitsy zay nitsy ny tany fa nisy ny hetsika
roa amby fitopolo a zay nametraka ny atao hoe apahany angamba ny amin'ny demokrasia teto Madagasikara fa mbola tsy demokrasia tena izy satria raha resaka tsika ny avy hatrany hoe atao hoe demokrasia demoskrasia zany hoe ny fitondrana ara-bahoaka dia ny zava-nisy teto amin'ny firenena de ity na fifidianana fotsiny azy na fifidianana de fangalaram-bato foana ny miseho fangalaram-bato a tsisy demokrasia zany raha ny tena demokrasia nisy angamba teto amin'ny firenena de very koa ny hoe tamin'ny andron'ny Zafy Albert eny moa le lazain'ny betsaka hoe rain'ny demokrasia teto satria nalalaka ary jereo ake inona ny problème nalalahany hatramin'ny TVM ary nahatonga azy anisan'ny ongana ny intervention directe nataon'ny Andriamanitra Didier Ratsiraka tany Paris tarika ny olona ka izay le izy hoe mila fitaizana daholo zany tsy azo atao avy hatrany hoe avy hatrany de demokrasia avy hatrany fa mila fitaizana mitovy amin'ireo fanagasiana ataony mila miandala fitantanana ny harem-pirenena ranam-pirenena tsy avy hatrany de atao indray mandeha fa mandeha tsikelikely ampianarana aloha le olona ny atao hoe demokrasia de alefa ampiarina le izy zay zany amin'ny fahitako anio fa raha tsika miteny zao aloha ohatrany mbola tsisy ohatrany tsisy mihitsy mialatsiny amarina ny fotoantsika docteur Noely Rafanelson Randriana Evijaona Kasitrana ianao nanaiky nitondra an'izay faneho-kevitra sy fanazavana makasika ny hetsika ny mpianatra ny 13/07/2007 zay teto amin'ny fandarana dinika sarotra ihany koa mbola anasanao amin'ny fotoana manaraka iresadresaka amin'ny makasika ny fiainam-pirenena manokana ihany koa fa ho amin'ny andro any aloha tapitra ny fotoanantsika Kasitrana ianao nanaiky nasain'ny fandarana misaotra indrindra anareo ary anisan'ny teny zay nahafinaritra teo de ny hoe hijanona am'izao vetsika sa mbola mieritreritra mba hitondra zavatra ihany ho an'ny firenena tsy afaka ny anginy tsy maintsy miteny ho an'ny tanora indrindraindrindra hoe tsy firenena voahozona akory Madagasikara fa firenena afaka mitraka manantena anareo tanora indrindraindrindra mba hijery an'ity firenetsika ity zay ngambany amaranako ny teniko misaotra betsaka tompoko Kasitrana ianao tompoko nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana Kasitrana ihany koa ianareo rehetra tany atokantrano tany niaraka taminay teto hatramin'ny fiafaran'izao fandarana izao etona de mbola entanina hatrany isika rehetra isoratra anarana eny anivon'ny fokotany satria mbola hatramin'ny 1/30 ny volana Mey izao mbola afaka atao izay fisoratana anarana izay atrehana ny fifidianana amin'ity taona 13/2023 ity zay no dindinika sy tafatafa nerana tamin'ny docteur Noely Rafanelson Randriana Evijaona isorana ianareo rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ny onjam-peo na ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ireo teknôlôjia maro ny Facebook sy ny YouTube eo ihany koa isorana ny teknisana atao ambadika atao napita ny sary sy ny feo na afahanareo nanaraka ny fandarana manome fotoana anareo amin'ny alatsinainy heriny anio toy izao veloma tompoko